Amin'ny mahandro pirenena ho an'ny fanadiovana ny andron-droano dia nanana ny anjarany ihany koa ny sehatra tsy miankina isany amin'izany ohatra ny orinasa Guanomad izay niara-ny salata amin'ny afokotany vitsivitsy teto an-drenivohitra tao anatin'ny fanadiovana ny tanàna. Nandray anjara mavitrika tamin'ity andro fanadiovana ity ihany koa ireo mpandraharaha malagasy. Amin'ny orinasa mandray andraikitra azy tokoa dia olona manjatony no niara-nisalaha nanatanteraka ny adidiny tamin'ity andro ity niaraka tamin'ny orinasa Guanomad. Ny fokotany Aparibe, Ambohidahy, Avaratra Mahamasina no nanatanteran'izy ireo zany asa fanadiovana izany. Izahay moa manana hoe ny activité RSE io zany tena hoe tonandraikitra no pirenena hoe l'esprit citoyen ary mahafinaritra zao andro zao satria mba samy mandray andraikitra daholo zany ny olona rehetra hoe ny pirenena l'esprit citoyen zava-dehibe zay ny zavatra hoe azo lazaina angamba hoe fahitako azy tsara izay ny andro ataontsika androany fa nefa tokony miditra amin'ilay toe-tsaina malagasy koa izay fahadiovana zay tsy miandry tsika hoe tonga zany hoe journée hoe andro anaovana fahadiovana zay vao manao fa tokony toe-tsaina andavanandro editsika izay toe-tsaina zay ary misy manatena fa androany zany anaovantsika anazy fa matetika amin'izay tokony toisitsika zay asa zay. Ho amin'ny fokotany Aparibe, Ambohidahy, Avaratra Mahamasina manokana dia efa najoro ny rafitra RF2 miasa ho an'ny mponina ary manao asa fanadiovana. Rafitra fanadiovana sy fidiovana ny aty anatin'ny fokotany. Izany hoe rafitra napetraka miaraka amin'ny commune izy io sy ministéran'ny rano dia efa rafitra mipetraka efa ela io dia eto aminay zany efa miasa ilay rafitra. Izany hoe vondron'olona miaraka amin'ny fokotany ato anaty fokotany any io rafitra io dia andraikitra feno amin'izareo zany tena hoe momba ny fanadiovana tanàna fa mampitantana voalohany ny mpitantana ny fokotany dia tsy maintsy miara-miasa amin'ny afondretra ihany koa zay. Ho fanampenan'ny fokotany Aparibe, Ambohidahy, Avaratra Mahamasina amin'ny adidy izay zany dia nanolotra fitaovana fanadiovana toy ny angady, fandroafam-pako, zobika, kifafa ary borety ny Guanomad.